Niena ny fanjifana ny vato sy ny fasika tamin'ity tantira ny tatitra ireo mpivarotra. Raha vanim-potoana tokony mampandeha ny tsena ny vato sy ny fasika ny volana septambra, toy izao tsy izay no nitranga, fa ndeha dia teny arantsika amin'ny vola ravoavy sy tsira kotorson-matrany. Vanim-potoana mampandeha ny tsena ny vato ny mahitany toy izao. Maro misafidy manangana na manamboatra trano rehefa amin'ny fotoana toy izao. Saingy tato anatin'ny roa taona dia tsy mandeha ny tsena hoy mpivarotra vato sy fasika iray eny Ambohimahitsy, ary mbola nientana tamin'ny taona 7 sy 4 arivo ny lanina amin'izao fotoana izao. Betsaka amin'ny mpanjifa ny vato fa ny le dinamita le mbola tsy mivoaka zao dia mijaly be mihitsy zay aty. Na ny hanina hoanina ary zara raha mahita 2 kapoaka 2 kapoaka ndray andro, zay ny hoan'ny olona 7 mianaka 9 mianaka. Amin'le dinamita mbola tsy avoaka amin'ny fanjakana. Mahazo manapoaka fa efa misy mivoaka ihany zao fa mbola mandeha pilafina. Le tena kaikile trano zany tsy mbola mahazo zao. Fa raha hoe alavidavitra le misy trano misy fasana dia mahazo. Mandeha ny vato, mandeha ny mahelon, mandeha ny gravion fa fasika ny tena mandeha. Raha ihany, raha metatra kibo. Raha farany vidy betsaka ny olona 5 metatra kibo. Nefa zao no fantanany vato zao dia ny olona koa mbola tsy manam-bola. Momba ny vidin'ny fasika sy vato indray dia laza mivarotra fa tsy niova fa mbola voatazona ny vidin'ny vato raha oharina tamin'ny taon-daza. 3 alina ny gravion metatra kibo dia 5 arivo sy 3 alina le moyenne. Fasika 4 arivo sy 1 alina. Gravion 3 hatramin'ny 4 camion isan'andro ny lafin'ity mpivarotra ity amin'izao vanim-potoana mahitany izao, raha toa ka mihoatra lavitra noho izany ny alohan'ny krizy 7 sy 4 arivo.